Mifamotoana am Jesoa Kristy. Anio fadiminy volana aogositra. Mipetraha am-pilaminana eo amiko, dia ny mampita fahasoavana aminao aho. Aoka ny fanahinao toy ny farihy milamina vonona handray, ny eritreritra rehetra tiako arotsakao. Aoka ianao ilamin-tsaina fa tena ampy anao marinao. Eo ampandinianao ny fanamby etin'ity tontolo andro manoloana anao ity. Aza mandrera-tena mitebitebina ho zakanao na tsy ho zakanao ny faneriterena. Mitodia ty amiko ary mifandray samiko mandritry ny fotoana iarahantsika mamakivaky ity tontolo andro ity. Maka fotoana iala-tsasatra eny amoron-dalana e, satria tsy maika aho. Manampy anao hiaritra kokoa ny milamim-pandeha noho ny mirimorimo. Raha ianjadiny mitebiteby ianao dia mazana dininao ny maha ianao anao sy ny hoe anizy ianao. Tsarovy fa ao amin'ny fanjakako dia anisan'ny fianakavian'ny mpanjaky ianao. Salamo fa 7:30 ny 9:10. Matoky ny tompo ianao ka manao vasoa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Romanina 9:9 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:17. Izy fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra isika no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy mba hiara-manamboninaitra aminy koa. Petera 1:2 ny 9:7. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Jesus, Jesus, Jesus.